Manahoana daholo? Manahoana daholo tsika rehetrarehetra ato anatin'ny efitrano sy ny any tokantrano. Salame. Tsara. Ie ho amin'ny Christian io, ho amin'ny ity anio ity dia naka indray ny loha hevitra ny Pazapa Boys and Girls ny fanatanjahantena sy ny manodidina azy. Ao anatin'izay fanatanjahantena izay dia manana vahiny isika anankitelo ny vahiny izay hiaraka amintsika amin'ity prime fanatanjahantena sy manodidina azy ity dia ho avy eo Spidey. Ho avy ihany koa Melanie Walker. Ary tonga eto ihany koa hitondra rotaka Itsoto. Ao anatin'izay ihany koa fanatanjahantena no resaka eto dia hitondra hira tsirairay avy eo ny mpifaninana 12 ao anatin'ny fifananana amin'izao fotoana fa misy ihany koa ny hira irahana ho an'ny lehilahy, misy ny hira irahana ho an'ny vehivavy raha ohatra ny farany fa iova tsy toy ny mahazatra ny prime ho an'ity androany ity. Ankoatr'izay dia misy ny fifidianana n'ireo nominé izay tena zava-dehibe ho an'ity androany ity ho alefantsika tsirairay eo ihany ny kody fa ny laharatarobia angamba aloha Artina inavy moa izy izay 0 raha orange moa zany mazava ho azy 032 32 00 234 034 34 777 11 ary ny 033 56 00 123. Izay rehetra izay no andefasanareo ny SMS PZP dia miataka kely B ho an'ny lehilahy ary G ho an'ny vehivavy B1 ho an'ny Ismaël ho an'ny tovolahy io zany PZP espace B2 ho an'ny Eljo PZP espace B3 ho an'ny Unfab PZP espace B4 ho an'ny Toavina ary PZP espace B5 ho an'ny Vanessy. Izay ny an'ny lehilahy. Ho an'ny vehivavy indray kosa dia misy ny code hoe G PZP espace G1 ho an'ny Ando, PZP espace G2 ho an'ny Anisette, ny PZP espace G3 ho an'ny Sisi ary ny PZP espace G4 ho an'ny Ravaka. Ifandimy tsirairay eo izy rehetra ireo, somary miavaka kely amin'ity androany ity natao fisarihana ny fidirana an-tsehatra ho an'ny mpifaninana rehetra satria maromaro ihany izy ireo no nominé ho an'ity androany ity. Tsy manaraka n'ilay hoe 1, 2, 3 zany fa mety mifangarongaro kely izay fidirana an-tsehatra izay atao aoriany ny fisarihana izay nataon'izy ireo. Ankoatra ny hira andeha irery mitokana dia misy ny hira irahana efa notenenantsika teo fa amin'ny faran'ity fandaharan'ity dia roalahy no manohy ny fifananana ary rovavy no manohy ny fifananana ihany koa. Telo lahy ao anatin'ireo nominé ny marimarina kokoa satria nisy fiovana kely. Roa no mihitsana ary telo miakatra amin'ireo lehilahy, roa kosa no mihitsana ary roa manohy ny fifananana ho an'ny vehivavy. Dia tao anatin'ny fisarihana ary dia ity tovolahy ity no voasarika fa hiditra voalohany manoloana ny mpitsara, manoloana antsika rehetra ihany koa ao anatin'ny tokony fidiana ihany koa izy no PZP espace B3 Unifab. Dia mbola faly miarabantsika rehetrarehetra Unifab. Ny hira ataoko amin'ity prime ity zany dia hiran'ny Suzy McNeil izay mitondra ny lohateny hoe Croire. Dia manentana manasantsika rehetrarehetra mba hifidy anahy surtout ny avy any Tamatavy sy ny manodidina PZP espace 3 makasitraka tompoko. Les moments s'enfuient, je touche à l'instant qui combat que le temps. Debout devant toi, je tiens ma chance entre mes doigts. Je pensais pas y arriver, mais l'on peut tout réaliser. Il suffit d'y croire.
suffit d'y croire. La vie me pousse devant mes grandes noirceurs. Mes peurs m'habitaient, des instants qui se meurent. Y a pas de retour, mon futur est clair et sans abandon. Je reste fort devant l'air des tours, car l'on peut tout vaincre et tout surmonter. Déplace les montagnes avec tes rêves. En montant plus haut, ton bonheur grandira. Tu verras des choses que tu n'oublieras pas. Il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire. Déplace les montagnes avec tes rêves. Montons plus haut, ton bonheur grandira. Tu verras des choses que tu n'oublieras pas. Montagne avec tes rêves. Il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire. Olifaba izay ho atsotsika hidina sy hamonjy kely ery amin'ny sehatra iray ery ny eo andray ny jiro ny mpitsara ho an'ity androany ity ao aoriany farany fanambarana ny vokatra dia 4 ny lehilahy 4 ny vehivavy amin'izao fotoana izao 3 ny manga hitako mirehatra ary iray mena manga ihany koa ny iary izay manan-kambara avy hatrany nanana hésitation be io ny Faby tam'le vao hiditra. Tsy fantatra hoe natahotra sa tsy ampy écoute tsara na tsy ampy répétition tsara. Dia nisy note latsaka ihany tao fa na izany arany ANC ihany ny rattrapé anazy. Ny anahy le fanamina fotsiny no manakaiky loatra amin'ny vatana rehefa le tokotokony no zavatra ahoana moa zany hainy lahy no toe batany lahy dia tokony ho fantany lahy hoe ohatrohatrany ahoana amin'ny fanamina tokony anaovako azony lahy tery loatra le izy dia ty miala tsiny afa nasaina ny tsara ny akanjo dia tsaraiko dia manaraka an'izay ty tsy ho an'ny le fa le mpamory rideau tsy hitanay ry zalany musicien sy ny cœur fa masokafa le bebe kokoa io rideau io amin'ny manaraka dia zay le zay fotsiny namena an'le izy le akanjo namena le akanjo tery loatra so dia misy anampina ny hafa tsy misy anampina ny mpitsara hafa isika io ny Faby dia PZP espace B3 ho atsika izay fidy azy ao anatin'ireo laharatarby izay tsy ahivina hatrany fa 3 izany ny laharatarby rehetra
afaka ampiasainareo amin'ity androanyity toizantsika amin'ny tovavy indray ara ny sehoa rehefa avy nandray ny tovolahy voalohanysika ny tovavy voalohany horaisintsika indray kosa dia mitondra ny code hoe PZP espace G4 ravaka. Manahoana daholo ravaka ihany ity. Ny raha ataoko amin'ity prime manaraka ity irany Miley Cyrus The Climb dia nantony nanaovako anazy satria le izy hitako mifandraika amin'ny le thème sport ny zavatra resan'le hira. Dia mbola manentana antsika rehetrarehetra hifidy ana PZP espace G4 fa za mbola vonona nomeny tsara rehetra avy aty amina ary ezaka anao tsara foana arakarak'izay safidinareo nefa no iakaranay eo dia mino fa hifidy ananareo ao amin'ny nanao j'aime ao amin'ny Facebook zany ao amin'ny page officielle ny Pazapa na amin'ny SMS dia matoky anareo za. Merci beaucoup. See it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying. Gotta keep my head high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be and I'll feel better. And sometimes I'm gonna have to lose. And about how fast I get there. And about what's waiting on the other side. It's a climb.
PZP espace G4 ndatsika saravakary hoe tsy hijery ihany koa hoe ohatrany ahoana ny fahitanareo mpitsara nylay hira ny malesero izy teo. Inona ny loko menareo azy? Manga ho an'ny Henri a. Mena anankitelo no tazana ankoatra ny fanjandriamana-tena. Inona ny loko manga no azonao? Manga anankiroa zany. Mazava ho azy fa handray ny fitenenana. Fa nisy inona niseho teo ravaka azafady azavao hoe Niodina tato ambadika tato. Le tsy tafiakatra teo dia lasa natao octave le izy. Satria efa naverimberitsika foana le izy omaly. Tsy tokony nisy erreur ohatran'ireny satria efa hifaninana hiditra demi-finale tsika izao. Dia dikan'izany tsy afaka manao na minimum d'erreur arany. Dia nefa ny iny tena aingon'le hira le nampiakarantsika anazy teo iny dia tsy tafiakatra ravaka. Tena azafady. Napatahotra be nga le teny ambonin'le anina teo ry ravaka. Tandrotana be le izy dia lasa ohatrany safiritaka. Tokony efa elaela izay no tafiditra tato dia lasa taraiky teto. Taraiky teo ampovoany teo. Dia na le mbola eny reny moa zany zavatra tsy ndraindray mety iseho ihany fa ntiako tenenina hoe tsy haindriny nametraka hoe na inona zavatra miseho na inona zavatra miseho dia maîtriseko ny anahy. Zay tonga dia teneniko mivantana hoe zay zany hitako problème teo satria lasa mipetraka loatra tany amin'ny tahotra ravaka hatramin'ny farany ny very ny ravaka ny odina tao very le clé dia miala tsiny ny fanontaniana ny tiako apetraka ny thème dia hoe sport dia inona ny raisonnement anao par rapport amin'ny akanjo mandravaka anao io? Marina ny mpijery Henri mamaly an'io Henri nangataka niny akanjo iny. Izy le andrian'ny sportif rehetra. Zay zany nandikanay azy. Le mitondra bisikileta no sport sy le bisikileta fa ny andrem-bavy andrem-bavy foana. Zay zany le takalona izy fa nefany za zany nieritreritra teo hoe le musicien ngamba ny diso nampatonga an'iny. Fa ay ve zany izy ny diso izy reto le mpitsara hira. Fa marina tokoa teo nininy nadison'le posy izany tsy maintsy misy. Iny tokony no ray volantsika nanao répétition n'iny. Fa ny ray androtsika nanao répétition n'iny fa na izany ary ianao efa prime be dia be. Fa za tena nieritreritra mihitsy hoe tsy ianao midiso teo fa hoe nisy nikatsokatso kely tany ananana tany fa ianao mihitsy zany le kenda teo zany me satria voajanao tsara le hoe inona moa zany le anti le contre-temps. Ny olona rehetra temps daholo temps na sport daholo fa ianao rery ny contre-temps an'le sport dia nefa ny saninao tsara zay le andraikitra zay zay no nanomezako manga fa le adosona teo amin'ny hira zany tsy haiko tsara hoe maninona nahatonga azay. Eny ary misaotra anareo tsara ary dia misaotra ny ravaka ihany koa tamin'izay hirany malisadrisa izay. Kristo ohatrany ahoana indray nanozantsika azy inona ny tokony ho fantatra? Ato ambany ato amin'ny coulisses miaraka amin'ireto mpanao fanatanjahantena isan-karazany reto misy mpanao tenisy ato misy entraîneur jo ato misy tovavy gol
ay misy gôl ihany koa atao mpanao fanatanjahantena daholo zany ny ato amin'ity satria zay le manodidina azy a dia tiako ampahafantarina anareo aloha zany fa ho an'ireo zay manam-paniriana hoe ifanena amin'reto mpifaninantsika reto a dia isy ny fotoana zay ifanenanareo a amin'ny zareo a amin'ny sabotsy a fa 7 volana septambra izao a ao amin'ny Jumboscor Ankorondrano zany hoe karazana fionana amin'ny mpankafia satria efa samba misy olona hoe mba miantsoantso zareo a dia mba miona amin'ny mpankafia zany a karazana séance de dédicace a afaka miara-maka selfie amin'ny zareo nareo a ary amin'izay fotoana izay dia misy hira vitsivitsy ataondry zareo a ohatra ny tamin'ny nataontsika tamin'ny Paza PNG a dia tongava zany a amin'ny 3 io fotoana io a amin'ny sabotsy fa 7 volana septambra izao fa izao ndray sika dia hiaraka amin'ny Vanesy miarabantsika rehetra ny raha ataoko amin'ity prime ity We Are The Champions ny Queen i raha isan'ny ankafiziko a dia atolotra ampitiavana be eo antsika rehetrarehetra raha toka mankafy zavatra ataoko a dia manasantsika hifidin'ny PZP espace B5 raha ohatra hoe hitanareo hoe mendrika azon'ny place pour la demi-finale saotra betsaka tompoko Had my duets, time after time. You've got me dancing queen, but committed no crime and bad mistakes. I've made a few. I've had my share of kicked in my face, but I've come through. And we keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for loser, 'cause we are the champions of the world. Taken my duets and my curtains call. You brought me fame and fortune and everything that goes. I thank you all, but it's been no bed of roses, no place to cruise. I consider it a challenge before the human race, and I'm gonna
Vanessy izay a niaraka tamindry zareo avy amin'ny Tigers nanao karaté tao ambadika tao ary dia tarika mpanao karaté mihitsy mentsika tehaka be tsika sy Vanessy isaka kely ery mandrapirehatra ny jiro ny mpitsara indray hoe mena sa manga sady misalasala ary zareo tsy nisalasala kay manga 3 mena avy amin'ny Henri fanjandremana tena manga ihany koa alohan'ny anazavany Henri iny angamba ny prestation tsara indrindra nataony Vanessy mila tandremana tsara fotsiny iny zavatra eny an-tananao iny satria tsy ohatran'izao fanodikotonana azy zay fotsiny mindro kely fa na izany ara manga foana io e inona namena azy Henri sa ay nanana risque be i Vanessy izay ny tena antony nanomezana koa manga ny Vanessy satria sarotra ny mihirany hira iny mora enona fa sarotra iraina inona namena azy Henri zana mena no ny antony anankiray fotsiny mitovy akanjo amin'le figurant zany hoe tokony menamena iny kimono iny na mangamanga na mavomavo na tsy fantatro miavaka amin'le figurant zany na faravaratsiny le fekipe satria zao le tery amin'ny vidéo marina tokoa aloha fa ny ambony indrindra amin'ny mpanao an'ireny dia maintimainty dia tokony le figurant zany natao mavomavo dia nendrangarery maintimainty fa le tery amin'le sary zao menamena nendry zareo dia nendrangah zany tokony mbo menamena nitovy amin'le tery amin'le sary dia mba hoe niavaka hoe zany sefo eto fa difotra atao anatin'le figurant razoky zay no namenamena azy Christiane amaly an'izay satsa amaly an'izay hoe le ankizy ireo teo tena karatéka zany hoe tsy manana droit mihitsy izy amadika ny ceinture sy ny lokon'ny ceinture ananany dia le artiste zany no tokony nanao any anazy artistika dia natao orange na bleu izay ny hevitry Henri izay ny hevitry ny mpitsara rehetra ny anotsika izay ihany koa fa zao ho antsika mpijery na ny atao anaty trano na ny any amin'ny televiziona dia tena antsika aloha amin'izao fotoana izao ny fahefana satria i Vanessy dia PZP espace B5 mila alefanareo SMS izay PZP espace B5 zay raha naresy lahatra anareo Vanessy teo mba ho tafiditra ao anatin'ireo efatra mirahalahy manao ny demi-finale dia soratra Vanessy afaka mandeha ary toizantsika indray ary ny prime ao anatin'ireo fisehoana isan-karazany rehefa nandalo ny lehilahy dia vehivavy indray ity rahantsika manaraka ity ny raha taoko androany ran'izay mandehana ny antony safidianako ny hira io le tononkira mahafinaritra be anany meno le izy misy afatra tiana ampitaina le izy dia tiako be mihitsiny manasanareo zany hifidy ana PZP espace G3 manantena za hoe ho tianareo ty raha taoko ty dia misaotra ny olona zay efa nifidy dia meno finaritra ary Konni miaksuant leoni manao antraso lasenao Viza kami vazavaza milutataka ni vava lasenao Fa misino na mitsy ao fa azonino na
Zay dia tsy mba niarika mandeha ianaramaika aza mieritreritra tsatanao tao tsy laitra zay dia tsy mba niarika nevitraiko nisy misy tsy mba niarika mihitsy lasanao nevitraiko ny adala samoanefa tsy manara lasanao fa misy inona mihitsy ao aloha fa azoninona no maika toisao samy hoany anane lalana irano ale raha matahotrany ho tara maniane aza meritreritra zay dia tsy mba niarika aza meritreritra zay dia tsy mba niarika eniko mihitsy nareo somary mirakoraka andao tsika ty sisia andray ny loko avy amin'ireo mpitsaratsika ireo manga aloha avy any amin'ny iary manga ihany koa fantsandriamanantena manga daholo Henri sisa nandrasatsika Henri kosa ary dia nanome manga ihany koa izy eny ary tantarao sisia na izany ary azadiny micro fa iny ny fitaovana ilainao indrindra rehefa hiry ianao fa teo misy fotoana tavela le izy na miala ty zany teny azonao hoe ia zay ihany ngambany hita hoe niezaka tsara dia hita hoe nieny tsara sotra betsaka ye fa mandeha ainao tsara ny resaka tamin'le bandy dia ainao tsara ny resaka tamin'le bisikileta voaka tsara izy tamin'iny voaka tsara izy tamin'iny ay le akanjona misaona aloha iny tsy dia tiako loatra le akanjo misaona tsy dia tiako loatra zay ia raha ohatra nareo mpijery ka te hoe ohatran'ny fitsaranany sisi nataon'ireo mpitsara reo dia nareo ihany koa no mifidy PZP espace G3 zay ndao arysika andray tovolahy kely anankiray indray iry izy ary ira mahafinaritra ihany koa no entiny eto tsy iza izany fa i Ismaël hira ataoko amin'ity prime ity zegny hirany Ania Atanorana.
mbola faly manasanareo ndraiky hifidy za fa Ismaël tsy mitsatra ny agnamia zavatra tsara ho antsika jiaby. Merci. Mandalo yani si mitsumbu famie ka eu yana harara bandai zani azadi amishout atanura ulame mandalo yani si mitsumbu famie ka eu yana harara bandai zani azadi amishout niwani kumba kijiusu sara vya para simba ananonzara faso ya nota nurara sifiari ka anti jabao será musari siavana ufata chao usamba chanao kanifa izaliku kanisiata au hialao ala viru ni saina ni famois en pour fitiavana ufata chao usamba chanao kanifa izaliku kanisiata au hialao ala viru ni saina ni famois en pour Seda musar ni wani kyumba kenje usu sara pia para sim ananantara fasau ya nota durara tipiar ka anti jabao seda musar Merci. Ismaël, ndotsika sy Ismaël vetsy a PZP espace B1 raha ohatra ka mbola anohana azy a mbola fotoanany tsara mihitsy zao ohatrany ahoana ara ny loko menareo mpitsara azy mena ho an'ny ary ho an'ny sasany kosa mena ihany koa ho an'ny Erika mena ho an'ny Fanja manga ihany kosa ho an'ny Christiane ary mena ho an'ny Christiane ary manga ho an'ny Henri da ho ary inona ny anton'izato loko menamena izato hono asaky antankelany Ismaël sa mpitendry no antaniko an'izay hoe nampidinina nga le clé an'le hira nampidinina ia nampidinina inona ny anton'izay Ismaël saika tsy ho tratrako le miakatra ambony be toatra ny tsatra ihany izy maly a
dia ohatrany tsy niteny tamiko koa Ismaël hoe ampidina le clé. Fanapakevitra vao teo zany tamimaly misy antony natonga an'iny clé iny natao an'iny Ismaël, zay no natonga nanametraka an'iny hoe eto ny farany takatra Ismaël na ambany na ambony, dia le ambany teo tena teneniko an'i Ismaël fa tena ratsy, dia ratsy mihaino azy. Misy antony natonga an'iny clé iny, efa nieritreretiny efa niresahana ela be teo iny. Fa milalao inga tsy maninona, milalao izy tsara fa le hira tena simba. Zay ny zavatra hitako teo, mialatsiny. Ndahoatry ary be loatra ny midetona, ny note tsy tafapetraka tsara. Dia amin'izao stade zao zany tsika tsy tokony isy an'ilay fotoana tsony hoe mangata maso any amin'ny musicien hoe eo ve sa tsy eo. Fa nanao an'izay ianao tao aorianan'le fihetsiketsehana dia mila tandremana amin'ny manaraka satria izay no ilavantsika n'ilay répétition herinandro. Za aloha dia tiako ny fihetsika rehetra, ary raha ohatra ka ny fihetsika ihany no nitsarainy dia manga, saingy zavatra ray manontolo, spectacle ray manontolo nomenao miaraka amin'ny feo ka hatramin'ny fihetsehana, dia izay no natonga nanao mena. Ismaël, le izy efa maraparantsika izao tsy tokony maka risque tsony amin'ny zavatra atao. Ny tiako lazaina dia izao, za zany za tsy tenitsony hoe nisy ny valana tato na ohatr' izany, tsy antsontsika fa karazana torohevitra kely fotsiny. Ianao fito amby folo taona, amin'ny eritreritro tokony velarinao kokoa ny zavatra enoinao, tokony velarinao kokoa ny zavatra anaovanao famerenana rehefa mihaino mozika ianao, aza mijanona amina karazana mozika iray satria tsapa mihitsy. Fa raha tamin'ny voalohany ianao somary nanaitra satria irehefa ainao reny sady fiainonao, fa nefa nandroso ny fananana dia re ihany hoe misy latsaka kely. Dia za zany torohevitra mba hanomeko dia hoe velaro ny mozika enoinao dia ny feonao enaro ilay miaka midina. Dia marina mihitsy ny tenin'ny coachinao manao hoe rehefa izay ny tapaka dia iny no ianarana azy fa tsy mivezivezy tsony. Ny anahy ny manga dia izao satria ianao rery mihetsiketsika ambony senina amin'ny rehetrarehetra na vavy iny na lahy, zay le manga. Fa le fihetsiketsehana nefany za raha tena tsoroko fa raha nisy manga ray teo dia mena ny anahy. Raha nisy manga ray teo dia mena ny anahy satria le fihetsiketsehana hatramin'ny voalohany vao nanomboka nanao prime 1 dia efa hita fa hoe ty bandy ty le mandindy izy. Fa le fivoaran'le pazapa anin'le fihetsehana iny tsisy mihitsy. Efa hifarantsika zao mbola tsisy évolution mihitsy le fihetsehana. Fa ny nanomezako manga dia satria mba ianao rery aloha mihetsika, ialahy rery mihetsika amin'ny bandy rehetra. Zay le maforosy kely an'lahy iny. Ok? Ankasitrahana ary nareo tsara amin'izay hevitrareo sy ny lokonomenareo zay andeha amin'izay ary ho raisina ny vahiny satria efa fotoana izao ahafahana ihany koa miaraka amin'ireo vahiny ho raisika mitehaka mafy be Spidey. Mandeha ty falomerabantsika rehetra tompoko, hanolotra zavatra anankiray androana an'ireto ankizy reto androany dia faly mandray antsika rehetra eto. Aiza ve dia fomaraina ny andro dia fa tsy sy mifampiteny. Fandro maromaro izay nisesy nefa tsy nisy afa-tsy ireny.
fantatro izay ao amponao ao nisainao tolasana nioany totsitako itsony izay atao vizanao isanandro manotany oh bebe de tsofiranao avy lao ande tsara tsotrany aminao fizay volasao avela ao ande tsy sitrapoko amine ny rano masoko ao tsy ataoko masonao zavy nanampozy tany amponao tambe efa lasany aro sento sy tomahany zao vao fantatro hoe nisy hafa tany hoaniny fa tsy aneninao raha mbola tany kony tanymaganeny lanitra ialofa ny fonao raha petro mety hosery izay anjarako falasa avela ao ande tsy sitrapoko ande tirano masoko ao tsy ataoko masonao fa efa tsara tsotrany anao fa efa tsara tsotrany anao ka tsofirano ao avy lao ande efa tena nizakao hamady falinao avy lao ande Spady ira efa ela moa izy sa ira vaovao Spady ira tamin'ny heritaona angamba izy eny nivoaka tamin'ny heritaona ary isy ira vaovao ihany atoato mety voaka kosa ie ohatran'ny nisy fotoana volana vitsivitsy tsy nanam-potoana nanaovana zavatra vaovao a efa mety ny tatana zao a fa namamorona ary te amorona satria be dia be ohatran'ny bedin'le olona mpanaradia mihitsy zany hoe fa mina tsy mamoaka mihitsy a dia hovalinina zany ny antson'izy ireo dia ianao zao manoratra hira sa misy mpamorona manao ny mozika sa misy mpanao mozika hatreto aloha ny mozika sy ny tononkira za ihany manao azy dia hoy teo raha ohatra ka misy olona manana inspiration tsara sy ohatr'izany afaka iarahana miasa ihany koa izy raha ny hevitra manokana zao tombony ve zay hoe misy hoe nao daholo manao ny tonony sy ny feony sa mety hoe za mieritreritra fa tsara foana fifampizarana ao anatin'ny tontolon'ny kanto a aleoko mifampizara hevitra amin'ny olona ny hevitra ny maro matakadavitra dia nisaotra anao nandalo teto amin'ny Pazapa Boys and Girls mirariso ihany koa mozika ino zay fa hitan'izay vokatra vaovao tsy hoely zay Spady misaotra tompoko hiato kely vetivety sika ao anatin'ny dokam-barotra dia miona ao aoriana izay indray